Salama daholo live spécial ty tsy freestyle fa tena live précis mahakasika an'ilay raharaha UCC sy ny FJKM na ny United Church of Canada. Zay zany no resatsika eto, donc zany tsy misy resaka hafa akoatra eto fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny freestyle zay tsika vao manontany zavatra hafa sy zay manitikitika anareo. Fa eto zany dia zay fotsiny, za koa tsy hamaly fanontaniana ny am'izay fa tonga dia saika nataoko capsule sahaza an'io, tsy sahaza an'io fa ohatran'le fanaoko regny kanefa hitako hoe ho lavalava le izy, ho lavalava kely noho ny mahazatra, dia ho zao hoe aloha ataoko live le izy am'izay mba afaka mivalapatra tsara aho mitondra ny fanazavako fa tsy mitondra ny fanazavana zany hafa zay makasika anty raharaha ity. Ny fanazavana dia efa nonety ny filoha ny FJKM Dr Ami izay nanazava zay le fanazavana ny azy fa ny fanazavako. Voalohany indrindra aloha dia tsy mieritreritra mihitsy aho hanao an'ity fanehoan-kevitra ty fa be dia be nareo no nanoratra taty amiko nandefa an'ilay vaovao hoe ahoana ny hevitrao mahakasika an'ilay UCC iara-iasa amin'ny FJKM mba mangataka anao mba hanao fanazavana, dia misy aminareo mety ao ngamba le rahalahy iny nanoratra dia nandaha dia mety ho gaga izy fa maninona nanao an'ity satria mbola atao anatin'ny fotoana zay tsy complet ny information rehetrarehetra. Dia terenareo aho hamoaka hevitra ao anatina zavatra tsy feno, tsika tsy manao réaction épidermique hoe kitaitaitra dia manao faly fotsiny, hanao buzz, hanoratra article dia mba hilaza ny heviny dia nefany tsy complet ny données rehetra manimba zavatra iny. Ianao mieritreritra hanao hanatsara zavatra vao maika ianao manimba zavatra. Le problème efa eo, ianao koa mbola manampitrotraka. Ary za tena manome tsiny mihitsy ny olona manao récupération an'ireny manao prosélytisme. Le io toetra mamofady ho antsika mpitoro filazantsara, lazaiko mihitsy antsika mpitoro filazantsara hoe zaranao aza misy ny fahavoazany hafa sanatria dia manao récupération na article anao mba ahafahanao misintona an'le olona avy any findrany aminao. Ça c'est une motivation impure. Raha izany ny fomba anehoanareo hevitra eto amin'ny Facebook nefa nareo mpitoro filazantsara dia mialatsiny fa mitovy amin'ny démarcheur rehetrarehetra nareo. Hitanareo le démarcheur en assurance, démarcheur en entreprise reny dia hoe aty aminay ny tolotra tsaratsara kokoa dia tsy maintsy aratsiana le tolotra le anankiray. Donc zany eto tsy misy resaka récupération. D'ailleurs je ne suis pas à Madagascar, donc tsy misy intérêt ako anatin'ny fanehoan-kevitra hoe hanapotika ny FJKM na hanasoasoa ny FJKM pour un intérêt personnel. Raha ohatra zany mbola tany Madagascar entre guillemets na atao anatina entité na dénomination anankiray dia na tiana na tsy tiana tsy maintsy hanana eritreritra foana tsy fitiavana an'ilay fiangonana na fanasoasoa na fiarovana an'ilay fiangonana be fahatany ny fanehoan-kevitra. Fa ny ahy eto dia hitondra valiteny anankitelo, zany hoe iny raharaha iny dia tsy maintsy jerena sur une réponse théologique, une réponse pastorale et une réponse institutionnelle. Averiko iny raharaha une UCC iny United Church of Canada iny sy ny FJKM dia valiteny théologique, valiteny pastorale tsy mitovy reo. Miala tsiny amintsika mpitandrina, tsy mitovy ny réponse théologique sy ny réponse pastorale. Ce sont deux choses tsy tena complètement différentes fa deux choses sasanangy samy hafa. Dia misy ny réponse institutionnelle. Zavaiko aloha ina le UCC satria nisy nantanonareo tato amin'ny page hoe ina le UCC dia io le United Church of Madagascar, zany hoe misy fiangonana atao hoe Église unie mitovy aminanay Église protestant unie de France, unie de Belgique. Io UCC io tonga hanao fiaraha-miasa amin'ny FJKM araka ny teniny mpitandrina Amino raisiko satria tsy maintsy makany amin'ny source, donc raisiko ho source primaire ny zavatra nolazainy. Après ça ne tient qu'à lui ny fahamarinana na tsy responsable amin'izay zavatra nolazainy fa tazomiko amin'izay nolazainy izy. Dia ny hoe efa nisy fikasana ho izy Dr Ami ny handeha nakany Canada mba nisy famangina amin'ny alalan'ny délégation ny FJKM. Fanao ny fiangonana rehetra eran-tany zany, tsy zavatra spécial zany.
dia nefany a tsy nahazo visa ny délégation raha araky ny teniny dia nijanona ilay projet nakany Canada hitsidika an'ilay fiangonana any satria nahazo fanasana zareo dia nalahelo le tany Canada hoe non aloha tsy atao maty momoko eo ny fiaraha-miasa fa rehefa tsy nahazo visa ary nareo dia aloha zahay no hoan'ny Madagasikara dia io izy tonga any Madagasikara hitsidika ary anao proposition na collaboration na partenariat entre ny FJKM sy ny UCC. Zay zany le cadre officiel. Tsy manao hevitentsika, tsy manao interprétation officieuse à gauche à droite fa miainga avy amin'ny données alohantsika. Zay le cadre. Hitaritsika kely am'izay le izy. Ny nazava i pasteur ami hoe ny FJKM ozy izy dia membre ny COE na ny Conseil Œcuménique des Églises. Zany hoe ohatrany hoe FFKM io zany a fa iraisam-pirenena. Zany hoe fiombonan'ny fiangonana maneran-tany. Mais pas que. Eo no amaliko an'le troisième réponse comme les réponses institutionnelles omeko rehefa avy eo. Ny COE tompoko dia tsy mijanona tsony amin'ny atao fiangonana kristianina fa efa mivelatra amina interconvictionnel hafa akoatra ny kristianisme. Fa iny mbola resantsika ary amin'ny troisième réponse institutionnelle. Fa zay aloha zany ny valiteny hoe tsika ao anatin'ny fianakaviam-be ny COE na ny Conseil Œcuménique des Églises dia ao anatin'ny Conseil Œcuménique des Églises io zany samy manana fédération io. Tsara fantatry ny fiangonana zay tsy manana rafitra fa fédération io zany hoe mahaleo tena ny fiangonana tsirairay fa tsy eo ambany fifehezan'le COE. Averiko ndray mahaleo tena ny fiangonana tsirairay membre ny COE fa tsy eo ambany fifehezan'ny COE. Ao ve? Zany hoe ny FJKM zany membre ao, ny FLM zao membre ao, ny église catholique, ny fiangonana katolika sy dia samy manana ny rafitrany mifehy azy reo fa mpikambana ohatrany hoe mpikambana ONU dia samy manana ny maizy azy ny firenena tsirairay sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany ilay COE tsara fatapatatsika le cadre fa tsy manao hevitra taingina eny ambony tamboho sasany a tsy fatany akory le izy dia manao interprétation nanany satria tianao récupération zao matsy manaroatra mpanao récupération ny ondro ny FJKM ifingany aminy zany dia tena fomba mamoetra zay tsy ekeko kosa na inona ny antony. Dia manaraka an'izay a dia niteneniko hoe membre na tsy adidiko ny anaran'ilay ao ny FJKM kosa izy membre na ohatra amin'ny SEVA. Zany hoe ny fakina protestant réformé ny ao anatin'io a dia misy ao anatin'ny SEVA ozy izy a mankato ny resaka mariage homosexuel ary misy ny tsy mankato. Tsy hoe rehefa ao anatin'ny SEVA, tsy hoe rehefa ao anatin'ny COE dia mankato daholo fa misy ny mankato, misy ny tsy mankato. Ao a. Donc zany a ny fiarahana ao anatina entité anankiray tsy midika fa mipartager les convictions iombonana. Averiko ny fiarahana ao anatin'ny entité organisationnelle anankiray tsy midika ho fiarahana amin'ny conviction anankiray. Partenariat resaka relation bilatérale fifandraisana fiangonana roa samihafa sur le plan administratif. Azadiny fa ny fiangonana akoatra ny fiangonana mitaiza ny ara-panahy dia misy koa ny plan administratif. Ohatra zao anatin'ny fiangonanay antanany pub dia misy branche tsy hoe branche fa misy fitantanana anankiroa. Ny ray zany a ny komity mpitondra ny fiangonana izay miandraikitra ny ara-panahy sy ny fonctionnement ny fiangonana. Fa misy indray ny anankiray le atao hoe conseil d'administration izay miandraikitra ny administratif sy ny fitantanana eo amin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana sy ny institution rehetrarehetra satria ianao dia mipetraka eto amin'ny fiarahamonina izay misy lafiny administrative. Tsy ara-panahy fotsiny ny fiangonana fa administrative koa. Zay masy tsara fantatry ny kristianina zay io fiangonanareo miorana tsara mandeha tsara io dia misy resaka administration matevina be ao ambadika ao afahana miassurer an'ilay fitezana ara-panahy. Fa aza mandeha ny fihetseham-po fotsiny hoe mandeha ara-panahy fotsiny, misy lafiny administratif en parallèle ny fitantanana ny fiangonana. Ao anatin'izany ny fifandraisana amin'ny fanjakana
satria tsika dia miorona amboniny lalàna dia tsy maintsy manaraka ny lalam-panjakana ohatra fotsiny tamin'ireny resaka histoirina covid ireny raha tadidinareo le hoe kristiana tsika tsy manaraka ny lalam-panjakana zany dia nivoaka ny didy tamin'ireny hoe tsy mahazo misokatra ny fiangonana satria zay ny lalàna dia manankery zany lalàna zany anivon'ny fiangonana satria misy côté administratif koa ny fiangonana fa tsy spirituel ihany zany hoe misy ny atao hoe temporel dia misy ny atao hoe spirituel le temporel administration organisationnelle spirituelle vie communautaire tsara tezahina mantsy ny kristianina ary io erreur tsika fiangonana tsy nampianatra an'izany ny kristianina tsika dia zay mahatonga an'ireo olona reo mora ilakilaky ny olona etseroa dia fitahan'ny olona fotsiny amin'ny fainty kely dia mizarakaratra ka dia raisiko ny andraikitra ny ampianatra zay nareo ny teny hoe any fotodalàna lalam-pandroena ampianaro ny kristianina nareo ary le fonctionnement de l'église fa aza atao fotsiny hoe manana fotodalàna ny FJKM manana ny lalam-pandroena ny FLM manana ny ampianaro comment l'église fonctionne comment les choses miodina fa aveo nareo mikorapaka rehefa tamin'ny olona mandalo ny olona zay mahay miresaka rehetrarehetra dia midaraboka daholo ny zavatra rehetra ka za tsy miditra amin'ny fitantananareo any fa miresaka ny amin'ny atao hoe fitantanam-piangonana amin'ny akapobeny tsara fantatra mantsy io satria hamaly an'le fanontaniana anankitelo rehefa aveo zay le hoe mila fantatrao aloha le terrain mila fantatrao le contexte mila fantatrao le organisation zay ianao vao mianan-kendry mitondra ny hevitrao ilazako hoe mianan-kendry satria ny sasany ignorant tsy manana culture d'église dia tonga dia parachute avy any hoe tsy mety ty zao tokony zao zay tsy hoe diso ara-potokevitra fa tsy mahalala an'ilay contexte ohatra ny olona le mamaky soratra masina ihany dia mandray an'ilay verset amin'izay tiany fa tsy mijery ny contexte dia tonga dia pra eran'io rehetra io nefa ny vao maiky manimba zavatra donc averiko indray zany hoe ao anatin'ny conseil écuménique des églises ny FJKM zay membre ao anatin'izy samy manana ny indépendance ny fiangonana ao anatiny aritsafenina fa matoa miditra membre ao anatin'ireny karazana fikambanana maro samihafa ireny fiangonana dia samy mitady ny tombontsoany ho azy alohantsika tsy hifandaingy il faut pas être hypocrite na reo fiangonana milaza azo charismatique sy ny sasandreo ara mikambakambana amina fiangonana any andafy any dia mavandy zay milaza hoe mavandy ny olona milaza hoe tsy mitady tombontsoa mitady tombontsoa daholo raha vao miditra anatina convention d'église il faut pas se mentir samy mitady tombontsoa daholo rehefa miditra anaty institution sy resaka convention zay zany ny amin'iny cadre nytenen'ny pasteur Ami dia ozy pasteur Ami hoe tsy nisy fanapahan-kevitra noraisina eo niveaun'ny FJKM fa fandraisana an'ireo vahiny fanajana azy ary navaly teninay ozy izy tamin'ny tolo-kevitra zay nomeny zareo dia ny hoe any amin'ny synode lehibe ny synode lehibe ihany no manapaka an'izany raha tafiditra anaty ordre du jour tsy voatery zany hoe en suspens zany io resaka io na en stand by zay aloha zany ny réalité hiresaka amin'izay tsika fomba tsika eto amin'ny RGL ny tsy mijanona eo amin'ny réalité fa mijery inona ny vérité ao ambadika io réalité io inona ny zavatra tsara fantatsika ao ambadika io fe misy io valy teny telo aho ny fomba maliko nitondrako ny hevitro ny mahakasika an'ity raharaha ty mbola adiniko le contexte anankiray le unité de church of Canada dia araky ny vaovao eno etseroa sy zay olona nandefa roy taty aminay sy zay efa nao mafisiny koa ny mpitandrina docteur Ami filohan'ny FJKM dia toa hoe ataoko hoe toa hoe foana aloha anisany ireo fiangonana mankatoa ny fanambadiany mitovy fananahana ary militant mihitsy hono donc hono foana satria tsy ananako ny confirmation dia tsy maintsy manana an'izay honnêteté intellectuelle zay io fiangonana io ka miahiahy tsy havanana dia hoe sao hivoy an'izay ka handresy lahatra ny fiangonana aty Madagasikara tahaka ny FJKM hanaiky izany zavatra zany amin'ny alalan'ity fiaraha-miasa ity zay zany le problématique alors il faut dire les choses hoe sao dia amin'ny alalan'io partenariat io no hiteraka pression morale na lobbying am'izay le terme lobbying na influence ka elany ela hisede ihany ny FJKM ka hanaiky ilay
foto-kevitra eto ny RGL dia manana fijery réflexion théologique pragmatique ary pratique théologique voalohany indrindra mitodika amin'ny théologianina protestant rehetra eto sy ianareo mpitarika ny fiangonana eo nivon'ny FJKM zay manaraka an'ity faneho-kevitra ty. On va se parler entre théologiens mialatsiny aho aminareo tsy teny hoe kristianina tsotra fa kristianina mpanaraka araky ny tenin'ny réformateur ny mahasakramenta ny sakramenta dia miankina amin'inona tsy mandeha torapo mandeha théologique ny resaka eto théologique ny resaka eto donc après posy ny santimaka fa tsy miasa eto amin'ny RGL théologie ny resaka miankina amin'inona ny valeur ny sakramenta amintsika protestante mazava tsara raha vrai protestant tsika ny sakramenta zany eto ny fanasana tompo sy ny batisa dia tsy miankina amin'ny officiant tsy miankina amin'ny mpitandrina manolotra azy na ny olona zay manome an'ilay sakramenta ny mahasakramenta ny sakramenta fa miankina amin'inona dia miankina amin'ilay parole d'institution na lay teny fanorenana nanorenan'i Jesosy Kristy azy izay ihany ny fahefana mahavalide ny sakramenta ny akoatr'izay c'est du blablabla mialatsiny aho fa tsy voatery manonona anaram-piangonana fa any amin'ny fiangonana katolika dia miankina amin'ny ordination de prêtre ny validité ny sacrement omena hoe valable io sacrement io satria lay ordination n'ilay prêtre no mahavalable azy donc miankina amin'ilay olona manolotra an'ilay sakramenta ny mahavalable an'ilay sakramenta na tsy théologie catholique zay anazy iny tsy edikevitra sy tsy hanao débany am'izay tsika et c'est pas le moment ni le lieu pour le faire fa ho atsika protestante tsy miankina amin'ny pasteur ary tsy miankina amin'ny mpitandrina ny mahavalable ny sakramenta théologie tsika zay dogme protestante zay raha mandany zany nareo tsy protestant tsony oui il faut dire les choses tsy protestante tsony nareo dia miteny hoe zay tena FJKM tsy mitapidrano zay tena luterane tsy mitapidrano tsy protestant tsony nareo raha mandany zany satria dogme protestant zany ça c'est irréfutable faharoa ny teny tsara Martin Luther hoe na jiolay aza no mizara io sakramenta io dia tsy mampiova ny fanasan-tompo io lazain'ny lova-hopy io na jiolaza ny mizara ny sakramenta dia tsy mampiova ny valeur an'ilay sakramenta eo no mipetraka ny problématique matsy sur le plan théologique satria ny fiheverantsika rehetra dia ny hoe raha tsy masina le pasteur araky ny définition-nao atao hoe masina tsy mendrika mpanota ratsy be tsy silana azy dia misy fiatraikany any amin'ilay sakramenta ave tsy fampianarana protestante zany ary tsy fampianarana biblique zany mety fampianarana zalahy charismatique zany mety fampianarana zalahy any akafany zany marina am'zareo fa tsy marina amintsika protestante zany je m'adresse aux protestants les vrais protestants fa tsy le anarana fotsiny alors nga avoaka ny tena dogme fa tsy miresaka manao torapo fotsiny eto tsy aprimina fotsiny any anaty kitapo any ny fianarana théologie fa ampiarina amin'ny fiainana andavanandro dikan'izay fananiny Lutera aiza moa dia hoe jiolany zara fa misy dikany mato Lutera amin'ny tenaniny hoe tsy miankina amin'ny ilay mpizara ny sakramenta ny validité an'ilay sakramenta ny fanontaniako apetrako aminareo dia ty raha fanontaniana apetrako amin'ny tenako dia ho lazaiko mazava eto
raha indray andro any azy zany mandeha amina fiangonana anankiray izay tsy fantatro le pasteur na fantatro mihitsy tsara le pasteur dia zay supposons homosexuel le pasteur dia izy ny manao ny fanasany tompo handray fanasany tompo ve raha manatompontso Jean-Luc RGL tonga amina fiangonana anankiray zany ary fantatro fa homosexuel le pasteur mizara ny sakramenta handray fanasany tompo ve Jean-Luc valiny théolojika eny ho raisiko io satria tsy io pasteur io ny manome any ny sakramenta izy ny manome fa tsy izy no mamela heloko tsy fahefan'ny mpitandrina ny famelan-keloko fa fahefan'Andriamanitra eto zany tena za eto tsy mitady j'adore tsy mitady j'aime tsy mitady nizaniza fa lazaiko aminareo ny position théologique eko handray fanasany tompo aho satria ny famelan-keloka dia tsy pasteur any manome azy différent any amin'ny fiangonana katolika ny famelan-keloka tsy ny pasteur any manome azy fa ny teny fikasana zay nomeny Jesosy tao anatin'io teny io valiteny théologique ny resaka eto mbola andraso aloha le hoe ariarinary le atao hoe réponse pastorale dia aveo misy réponse institutionnelle théologie ny resaka eto donc tsy mandeha amin'ny santimaka manaraka an'izay raha ohatra ka hoe izaho indray no misy mangataka za pasteur couple homosexuel hangataka hatao bénédiction maritale atao fiangonako hanome ave sa tsy anao aho arao tsara le logique mety ho faninareo fa ahoana indray ary zany raha misy couple homosexuel mangataka hoe hanao mariage na anao angataka bénédiction maritale dia aty amin'ny fiangonako dia za tsy anao ina ny antony tsy noho ny maha homosexuel azy rola fotsiny tsy any le resaka fa mazava tsara ny liturgie dia tsy hafa fa paraphrase na texte biblika no averina ka mampitonga ny tsisy liturgie foronina zany fa ny liturgie dia tsy maintsy avy amin'ny soratra masina ka raha petraka amiko ny fanontaniana inona ny texte liturgique ho ampiasaiko rehefa tonga ny bénédiction maritale amin'izy roa lahy na amin'izy roa vavy inona ny texte liturgique tsy misy mazava ny texte amin'ny soratra masina ary dia andao ny ray sy ny reniny izy ka hikambana amin'ny vadiny lahy sy vavy mazava sans débat ni discussion c'est clair et net donc raha manatombontso Jean-Luc tsy afaka hanao mariage na homosexuel mihitsy satria tsy misy liturgie valable afaka hanao an'izany technique ny resantsika eto ary resaka théologique fa tsy resaka sentimaka hoe tiako na tsy tiako c'est pas une question de tiako na hoe c'est pas une question d'ouverture d'esprit c'est pas ni une question de conviction c'est une question théologique ary zay ny antopisiany page RGL page de réflexion théologique fa tsy page de réflexion na retour-à-pou afaka manao retour-à-pou dolo la za tsy manaiky an'izany tsy olana zany samy manana heviny fa nanay eto misy argument théologique mazava averiko indray ho an'izay tsy naraka raha za mandeha mandray fanasany tompo amina fiangonana anankiray ka le pasteur homosexuel fantatro fa tsy hoe tsy fantatro dia tonga ny fandraisana hitsangana avy handraisa zay handray atompoko tahaka ny hoe za tonga ivavaka amin'ny fiangonana anankiray ny clémana ny fahadalàny pasteur ivavaka atompoko avako tsara ny azy je fais la différence entre le messager et le message le messager n'est pas le message et le message n'est pas le messager dia le faharoa teo hoe raha zany ohatsonareo angatahana ary efa nisy anao zany tamiko fa nilaviko zany ka tia ampitan-dranomasina misy couple anankiray nangataka ny atao mariage tatao amin'ny fiangonanay no laviko j'avais désolé c'est pas simplement par conviction mais c'est une côté pratique car pour vous dire la vérité misy fiangonana anankiray nangataka anao mpitandrina zareo taty Belgique
dia io mpitandrony io miteny tamiko hoe io fiangonana io miteny tamiko hoe zay mba maniry anao pasteur ato aminay de tonga de nahitsiko nyteny hoe manao ana positionareo ny amresaka mariage homosexuel ao ampiangonana de zay ozy izy partisan za oa tsy mety amiko le izy tsy mety amiko le izy dia rehefa nantany amiko zareo de za hoe zaho a tsy afaka ny anao an'izany de nangataka izy hoe ao ary izy fa le ferina ihany fa ao ary ianao izy rehefa tonga ny mariage a dia tsy manina anao raha tsy manamasina zay moa le terme zany efa tsy manamasina amitsika fa tsy mitsodrano fa ny trano mba indramina aminao a zo mitovy ihany zany amiko a fa tsy samy hafa ya dia ka anankiray koa hoe raha misy homosexuel mangataka ny oraisinao mpandray fanasany tompo atao amin'ny fiangonako mandray ve aho eny mila maturité théologique ty resaky ty a misy homosexuel mangataka ny oraisina mpandray fanasany tompo atao amin'ny RGL eny satria nahoana satria mila tabatry ny tompo dia manasa ny olona rehetra tsy misy fepetra de itenynareo ka zay mandray amin'ny fanahy tsy mendrika de mandray fanameloana efa nanao fanazavana lavabe am'zany fa azavaina amin'ny verset 10 iny ny contexte tamin'iny dia nisy fahamamona sy fanararotana toepisakafoanana aloha fanasany tompo ka nyteneny Paul hoe fanahy tsy mety zao fanaonareo zao satria lasa nisy fanararotana tao anatin'le izy donc zany raha misy mpandray fanasany tompo andray eto ary raha misy couple homosexuel mbola hitarika miadopte zanaka aty aminay matsy mahazo miadopte zanaka ny homosexuel dia hitondra ny zanany atao batisa ao ohatra lesbienne izy roa de zareo nanangana zanaka ary ara-dalàna ny mahazanaka azy eo anatrehan'ny fanjakana dia zanany iny dia io zazy io nijereko fa tsy izy roa mangataka atao batisa azo atao batisa ve reto ty zaza ty eny tompoko satria io zazy io no fantatro mazavatra eo zay zany réponse théologique ka zay message réponse théologique zay tsara tokony ho azavaitsika fiangonana tsara tezao ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana ny kristiana fa aza tezana ho zazakely foana inona le tezana ho zazakely mety io tsy mety io azo atao io ataovy io donner leur les connaissances théologiques tezao ny fiangonany kristiana atsika fa lasa ataon'ny olona kilalao ohatra zao de lasa mandeha any amin'ny tsaleha zay ny réponse théologique ay mbola apiko ihany noho zany zay olona milaza fa hoe ny fiarahana amin'ny olona homo no mahatonga anao lasa maloto satria anao miaraka amina homo ça c'est n'importe quoi fa maninona manao 2 poids 2 mesures ianao nefa ianao miaraka amin'ny olona ataontsika hoe soi-disant misy olona anankiray membre en franc-maçon namanao misy namanao anankiray dadarabe possible azy zao mety mananamana dadarabe tsisy idiran'ny finonom-poana fa samy piray monina eto tanàna eto zay de miaraka amin'ny korana miaraka amin'ny faly fa izy dadarabe za pasteur fa maninona ianao tsy manisy problème fiarahanao amin'ny olo io amin'ny fiarahana fiarahamonina fa raha vao homosexuel de tonga de io zanao hoe tsy mety zany fa manjary findrany homophobe ianao dikan'izay mijoro amin'ny conviction ne veut pas dire être homophobe fa les zavatra réponse théologique no resaka donc mahaiza manavaka tsara ny vary amin'ny tsiparifary fa aza hoentina fotsiny amina fihetsepo tahaka zany ity resaka ty zay ny réponse théologique miditra am'izay my réponse pastorale ny réponse pastorale hafa ny pastorale de ina ny atao hoe pastorale ny réponse pastorale de hoe ahoana ny hitondranao an'ilay vahoaka an'Andriamanitra an'ilay ondry satria zany hoe pastorale zany fiandrasan'ondry zany dikany donc zany face an'izay réponse théologique zay manahoana ny réponse pastorale amina situation tahaka zao
zahay ao valiko aminareo mivantana lizy tonga dia zahay matsy efa miainan'izy fa nareo vao anomboka ao Madagasikara dia mikrapaka be daholo dia lalaoviny olona nareo amina sentiment. Za fantatrareo fa ao anatin'ny église protestant unie de Belgique. Dia aloha koa hazava bo io famporitoto fa misy mamelitsao any Madagasikara momba anay mabe dehibe satria io moa fomba fiady io hoe à la guerre comme à la guerre, refatstina le olona dia on peut dire tout et n'importe quoi sur la personne pour le dénigrer. Misy mampiela Madagasikara hoe zahay hony manao mariage homosexuel, zahay hony makasitraka ny mariage homosexuel, zahay hony sisisisisa. Ny problema rehefa semi-vérité ny zavatra fantatrao dia satria misy bangany ao, misy atsasany manila tsy fantatrao dia tsy maintsy asiana carbonetra mba hibotsina satria manjary hita hoe semi-vérité. Fa ny olona manana ny vérité feno tsy mila carbonetra fa tonga dia aseony amin'ilay maizy azy. Donc ho anareo le panisy carbonetra rehetrarehetra ireo mba feno tsara mba manana esprit de recoupement, mba mandany fotoana kely mba manao recoupement fa manjary ridicule nareo rehefa manao tour du monde ny olona hoe kay le izy kay tsy zany fa zao dia lasa hoenina nareo fa mavandy sy miteniteny foana. Malaza be hoe ny église protestant unie de Belgique satria mitovitovy ihany amin'le UCCU, ny église protestant unie de Belgique hono dia nakasitraka sy mankatoa ny fanaovana mariage homosexuel tahaka ny église protestant unie de France. Na ny unie de France tsy raisiko aloha ny fekevitra satria za tsy membre ao fa efa fantapatatra any fa aleoko tsy miditra amin'ny raha tokantrano hafa fa ny tokantranonay no fantatra. Eto Belgique réponse pastorale ny resakintsika eto dia nisy ny débat teto amin'ny église protestante de Belgique hoe hankatoa sa tsy hankatoa ny fanaovana mariage homosexuel ato amin'ny pub. Dia rehefa nandeha ny débat ary zay ny tiavako an'ity fiangonanay ity tena irehareako tsy misy teny midina ato ohatrany anareo sasany any Madagasikara zao izy ny fohy be, zao izy ny comité synode lehibe, zao izy ny champanariana. Aty ny décision se prend à la base. Ny paroisse tsirairay ary ny pasteur tsirairay no tompony décision amin'izay zavatra arahany na tsia any amin'ny paroisseny. Averiko indray ato amin'ny pub ny rafitra misy anay dia ny hoe tsy misy teny midina avy any amin'ny fohy be fa ny fitandremana tsirairay no manao déclaration officielle anaty taratasy hoe zahay ao amin'ny fitandremana ananina dia contre na mankasitraka an'reto sy retrorehetra dia enregistré na miakatra any amin'ny fohy be dia ny fohy be ny tenir compte hoe ny paroisse riananina dia tsy mankasitraka ary tsy azo hanendrena pasteur izay tsy mitovy ligne théologique amin'izay fantapahan'ilay paroisse. Zay ny lalàna ato amin'ny pub fa tsy misy akoatran'izany. Zay miteny ny ohatran'izany any aminareo dia pandanga satria izy tsy mahalala ny aty vilany za ato anatiny mahalala azy. Zay dia noho zany dia nandeha le débat dia tadidiko tsara nandray anjara atao anatin'le débat. Nandeha ny fivoriana nitsangana atao amin'ny ilany théologiana partisan le izy, nitsangana atao amin'ny ilany ny théologiana contre le izy. Dia ohatra tamin'ny andron'ny Lutera reny samy nanome ny heviny ohatra ny rentanareo le olona le manao ping-pong ve zany na ohatra manao disputatio izy izy ny latin zany hoe ohatra ny reny any amin'ny tribunal reny dia misy mpitondra teny dia samy mamoaka ny heviny ara théologie fa tsy ara torapo, ara théologie. Dia anisan'ny tondra teny tao anatin'izany aho taty amin'ny partisan contre. Ny raisonnement anay taty amin'ny contre dia tsotra hoe omeo anay ny élément liturgique valable azo ampiasaina amin'io zay ihany. Zay tsy resaka philosophie na théologie idéologie na zon'olombelo tsy resaka droit de l'homme ny ato fa resaka théologie. Donc omeo anay ny élément liturgique azo ampiasaina supposant zany hoe za zany manaiky ok d'accord andehanao mariage na homosexuel zany inona ny outil hoentiko anaovana le liturgie de mariage, dites-moi. Zay nantaniko an'le assemblée
Ah non, 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 disent les collègues sasany, ah, tu peux inventer des trucs, afaka, azafady. Nous sommes des protestants, hein. Protestants tsika hoa. Ary ny protestant de misy tantarany poirany. Ary ny tantarany poirany de zao, sur le plan liturgique, ny liturgie de misy héritage, atao le hoe succession apostolique. Mialatsiny fa voaterimiditra teknika eto. Zay tsy tovizanay amin'ny katolika, ny succession apostolique amin'ny katolika de ny hoe ilay fahefan'ny papa mifindra amin'ny kardinaly, mipita amin'ny évêque, mipita amin'ny pretra, dia iny fahefana iny no mampanakery ny asany. Fa ny protestant ny atao hoe succession apostolique amin'ny protestant dia ny fampianarany apôstôly no lovaina ary ampitaina amin'ny taranaka ny faramandimby. Izay ny succession apostolique. Zany hoe l'église elle est apostolique. Dikany apostolique miorona eo ambony ny fampianarany apôstôly. Zay ny maha-fiangonana kristianina azy. Raha miala amin'ny fampianarany apôstôly tsika dia tsy kristianina tsontsika fa autre chose. Dikan'izany maha-apôstôlika atsika dia ny liturgie io. Eto vao tena mpianatra liturgie dia misy tantarany izay atao hoe liturgie nolovaina tamin'ny fiangonana voalohany. Io liturgie apostolique io dia tsy nilatsaka avy an-danitra koa fa inspiré amin'ny atao hoe liturgie synagogale. Avy any amin'ny testamenta taloha. Zany hoe liturgie synagogale no nalainy fiangonana voalohany dia nadapteny satria tsika tsy judaïste fa kristianina dia misy zavatra tsy akentsika fa mbola misy le socle commun voatazonao tsy ampianatra liturgie eto dia iny no tsy misy tena liturgie tiako tenenina zany hoe le liturgie ampiasain'ny katolika sy fijikema fa misy socle iombonana io le ataotsika io mitovitovy dolo na matsikaritra nareo hoe fiarabana apostolique de mandeha avy eo ny fiekekeloka de mandeha ny fiderana de mandeha ny parole de liturgie de la parole de avy eo mandeha ny sainte seine. Zay le izy. Zany hoe misy tantarany io fa tsy miforoporona fahatany. De avy eo iny liturgie synagogale iny lasa liturgie apostolique. De io liturgie apostolique no liturgie mitohizan'ny fiangonana amin'izao fotoana zao. Ary avia izy io de miainga avy amin'ny texte biblique. Raha manatrika anareo manao batisa, mazava be ny teniny ataon'ny mpitandrina sy ny pastory hoe izao ny fahefana hanaovanay zao asa masina izao. De vakina le teny nanorenana azy, Jesosy nanorina azy, zay masakramenta azy. De ohatr'izay koa ny amfanasany tompo, fa tsy misy zavatra hafa akoatr'izay. Donc omeo anao aro ny texte liturgique miainga avy amin'ny soratra masina, afahako manao le mariage na homosexuel de ataoko io. Tsisy ozy zareo. Nos arguments nos décisions. C'est tout. Iravan-tsena. De ino zany zareo zavatra nitranga rehefa nandeha ny élection vote pastoral ny resaka eto ary eto mitodika amin'ny mpitandriny fijikema sy ny mpiandraikidrara aza mandeha amin'ny fofotsiny fa ampiasao ny lobbying théologique. Nandeha ny tsangatanana mitovy ny vaky ny pour sy ny contre. Tantara taty Belgique zany. Mitovy ny vaky ny pour sy ny contre. Ny pour an'ilay mariage homosexuel mitovy isa vato amin'ny contre. Or vao niainga le débat efa resy zahay contre satria natanjaka be ny lobbying tato ny pour. Fa rehefa nandeha ny débat dia mitovy. Vokany mampiarina lalam-panorenana ny fiangonana misy anay rehefa mitovy ny isan'ny vato eo anivon'ny fanapa-kevitra dia tsisy décision raisina fa anjarany tsirairay ny manapa-kevitra any amin'ny fototra misy azy. Tao amin'ny district anay zay zavatra zay no misy. Fa au niveau national le izy hafa ny fisehoany satria samy mampakatra ny azy moa zany miakatra any amin'ny national satria nany mandeha avy amin'ny district zay miakatra amin'ny national. Fa au niveau district anay zay tantara zay. Donc zany atao anaty district anay dia tsy hoe district anay fa zay daholo na ny pub ray manontolo plutôt hoe satria mafana le discussion ozy izy ny fobe dia mety tsirairay no manapa-kevitra kanefa tsy azo sakanana zay zany le indro kely ny mpandrafitra na indro be tsy azo sakanana zay fiangonana makato de misy za tsy anafina misy fiangonana vitsivitsy ataoko hoe vitsy ato aminay mankatoan'le izy atao akory fa zay ny safidiny
an'lay izy dia ry zareo ihany manao an'izany fa ny maro anisa dia tsy nanao an'lay izy. Zay ny tantara marina mikasika an'io resaka io. Tiako tenenina dia sur le plan pastoral, combat théologique sy pastoral ny miandry anareo. Satria azadino fa lobbying io matanjaka. Matanjaka. Dikan'izay manomboka androany dia ampianaro ny olonareo ry mpitandrina malala isany. Ampianaro ny fiangonana ary aza atao zazakely ara-panahy intsony fa tena omeo am'izay ny 20 fa tsy le hoe tianao Jesosy, mamindra foanao Jesosy, ho sitrana ny aretinao, voavonjy ho afaka ny amin'ny problemanao ianao, misy fitahina avy any an-dany. Zany foana no violon tendrenareo ampiangonana dia mihevitra tsara le kristianina. Tonga am'izay ary nitafiotra ohatr' zao zay vao hoe inanao taonay, inanao taonay, inanao taonay. Dia lasa manao médecin après la mort. Nefa tonga ny cyclone vao hoe andao asiana gonim-bary any ambony tafitrano, gony pasika, c'est trop tard. Donc il est encore temps ny teniny amiko efa clin d'œil nataon'ny pasteur ami iny hoe mbola miakina ny synode lehibe, donc vous avez encore le temps. Mais attention, le temps joue en votre défaveur. Tic-tac, 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 tic-tac. Fa azadino fa io resaka io samy mametraka ny piony any amin'ny rafitra ny olona. Zany zavatra aty ambadiky ny kolisy mila fantatrareo kristiany zany e. Samy mametraka ny olony any amin'ny organe de décision reo, ka raha vao visy anisa ianareo eo amin'ny fanapahan-kevitra dia zay fanapahan-kevitra lany maro anisa no lany eo. Dikan'izay zany dia raha tianareo ny andraisana fanapahan-kevitra mirona amin'izay heverinareo dia ataovy zay maro isanareo au niveau ny rafitra mpanatanteraka mpanapahan-kevitra. Erreur angezabe anankiray ny fiangonana matsy ty hoe nanay ny asa fitena filazantsara ny tinay, nanay le ny amin'ny taniboanjo, nanay le mitovy filazantsara fa aleo andro zareo zany raha fitondram-piangonana zany fa nanay nitory an' Jesosy. Ekena nitory an' Jesosy kanefa ny fanapahan-kevitra avy any ambony voatery isubiran'izay ianao. Any zany le izy. Ka zay zany réponse pastorale. Ny réponse pastorale anankiray koa dia ty. Ny problème nahita ilay vaovao aho dia tsy haiko zay fahamarinana satria ty Facebook ty koa moa indraindray tsy hay intsony amin'ty intelligence artificielle sy ny fahaizan'ny olona milalao an'ilay sary dia tsy haiko intsony zay marina sy tsy marina amin'izy fa isika no mila miconfirmer le izy. Nahita raha tsy diso tao amin'le toerana nivoriany zareo dia namelatra an'ilay drapeau lokony zareo LGBT sy sisa tao am-piangonana. Tsy haiko ohatrohatran'izay le izy teto Madagasikara andresahako fa tsy ny any ivelany raha tsy diso aho fa mety ho diso aho dia aitsio fa raha marina dia mba confirme kely amiko. Efa ohatrany fa nisy fivoriana zany dia tao anatin'le fivoriana ohatrany le conditionnel est de rigueur ohatrany efa nisy fametrahana drapeau andro zareo tao asa ve iny ve ny logo andro zareo amin'le fiangonana je sais pas fa nahita lokony le izy. Eo indrindra le problème ko sur le plan pastoral. Sur le plan pastoral dia ty ny tsy azoko amin'ireny olona reny dia ty zareo zany manana esprit na militant. Izany hoe zareo zany isaky ny tsy azoko am'zareo isaky ny miditra amin'ny toerana anankiray dia manao karazana propagande d'idée ny amin'ny orientation sexuelle an'zareo. Io ny tsy azoko. Raha ohatra ka tianao ny manao an'io zavatra io safidinao, c'est pas un problème pour moi, c'est votre choix et votre orientation personnelle. Ary za tsy mitsabaka am'zany mihitsy. Fa ny zavatra tsy haike kosa dia le militantisme ararotinao zany le fahefa-piangonana anananao mba ahafahanao militer an'le causenao eo anivon'ny fiangonana. Ça je suis pas d'accord. Averiko ndray ny orientation sexuelle anao dia ça ne regarde que toi. Ary tsy mijuger anao fa c'est ton choix. Ok? Fa ny fanontaniana mipetraka dia ty hoe fa maninona no ararotinao ilay fahefa-piangonana anaovanao militantisme. C'est pas honnête, c'est pas honnête intellectuellement parlant satria
amiko zany de manao abus de pouvoir hoe satria za zao mitondra eto anivon'ny fiangonana ka ararotiko ny fahefako mba afaky mivoy an'le firaikevitra tena tsy d'accord am'izany mihitsy ohatra an'le hoe samy manana ny loko politika atsika misy mpanohitra misy fomba fitondrana misy ny tsy fantatro de rehefa tonga ny filazandraraha tsy manana droit ny mpitandrina na ny komity-piangonana hilazany choix politikany eo amin'ny polipitra tsy azo atao ary anisany natezitra tamina fiangonana maro samihafa zany teo Madagasikara lay manasa mpanao politika de miakatra eny ambony pilipitra dia na de mody tsy miteny hoe fidio ary aho fa hoe iara-iasy tsika misy tafitrano tsy azo atao zany averiko tsy azo atao zany ary nampiady ahy tamin'ny mpiandraikitra ny fiangonana nisy ahy zany tsy azo atao zany fa raha te hanao propagandy ny amin'ny antoko politika tianao ianao na fironana anao dia andana any an-tanimboanjo anareo ataovy zay ataonareo any fa io polipitra io tompoko dia toerana fitoriana ny tenin'Andriamanitra point barre fa tsy fanaovana propagande d'idée pastorale ny resaka eto satria re zany izy de samy afaka manao ny azy dao eny zany misy olona eo amin'ny fiangonanao franc-maçon de aloha izy mba fitenenana koa izy rehefa anatin'ny filazandrara zahay franc-maçon zany dia ampiely ny firaikevitra atao aminay de manao exposition kely eto de raha pitsy koa hoavy zareo animiste de zahay animiste dia mpandala fomban-drazana dia manentana atsika hiverina andoha rano hanompo antististi de tamiko ny bouddhiste mety misy bouddhiste ao mpiangona aminao zahay bouddhiste tout le monde peut faire. Et pourquoi monopoliser nareo olona ray roa sy telo hoe satria za responsable d'église de tonga de ararotiko ny fahefako de anitarako an'ilay idéologiako zay zavatra zay c'est pas honnête pastoralement parlant ka mitodika aminareo mpiandraikitra foibe aho hoe aza atao an'izany ty resaky ty satria ny mandat mampitondra anareo anivon'ny fiangonana de mandat avy amin'ny vahoaka fa tsy mandat anareo personnel vous êtes là parce que vous avez été élu par l'assemblée d'église. Et l'assemblée d'église est souveraine et non le mandataire. L'assemblée d'église, elle est souveraine et non mandataire. Et non le mandataire. Avao tsara tompoko ny vary sy ny tsifarifary fa aza fangarongaro bobabobakeo fa aloha azava réponse pastorale ny resako eto. Donc ny azy zany izay le toetsaina militant zay ny problème ko amin'ny zalareo hoe raha mipetraka normal izy amin'ny toerany tsisy olana fa isaky ny fivoriana ve zany anao de amoaka an'le drapeau de iteny anao hoe andao zao tao zao non je suis pas d'accord à ça zay les réponses pastorales. Réponse fatelo farany fa lava ny teniko réponse institutionnelle. Lafiny rafitra sy institution resaka fantatrareo tsara ny RGL fa anti-institution tsy hoe le rafitra no ratsy fa le rafitra obsolète mila avaozona sy mila soloana rehefa misy tsy mety tsy ny rafitra no ny baiko fa ny soratra masina no ny baiko ka raha ohatra ka ny rafitra anankiray mifanohitra amin'ny soratra masina dia mananjo ny fiangonana hanaovany rafitra. Or ny zavatra tsapako ankehitriny lasa ny rafitra no ambony no ny soratra masina ce qui n'est pas normal. Question théologique iny fa hiditra am'izany lafiny institutionnel. Efa ela afaka misava ianareo atao amin'ny page RGL efa nilaza ny tia efa ela be efa précurseur tsika vidéo efa ela be tsy tadidiko tsony titrany mbola okaroa koa zareo nareo kely ho an'izay mana tsy haiko hoe Anthony raha sendra mahainao an'ity fa Anthony moa tena maharaka ny archive miresaka momba ny atao hoe conseil œcuménique des églises nanao antsoavo aho tam'izay resaka agenda 21 hoe ny COE dia efa infiltré ary tafiditra ny atao hoe interconvictionnel tsy tsika kristianina rery-tsony no ao efa ao ihany koa ny avy amin'ny ratsy diso aho mingany tsy mila verifiana ratsy ao anatiny eo koa ny firaikevitra mpivavahana hafa savady ka dikan'izay rapport de force ny miasa ao azadino fa association io
ary io association io raha miorina dia mitady mitombotsoany ny tsirairay. C'est pas pour tes beaux yeux no iarahan'ny olona miasa aminao hoe mafatifaty be anay nareo malagasy tsara tare olona endry be patati patata fa quand il y a un partenariat tsy maintsy mitady ny tombotsoany tenany izay miditra ao. Ça c'est institutionnel. Fa ity efa niteny zay tao amin'ny pejy hoe tokony hiala ao anatin'ny conseil œcuménique des églises ny fiangonana raha mbola amin'io endrin'io satria tena ao ny misy ny force de lobbying. Averiko tokony hiala ao anatin'ny COE ny fiangonana na ny conseil œcuménique des églises raha mbola tsy matanjaka ny rapport de force, surtout ny relation nord-sud. Isika dia mbola assisté, isika dia mbola mila ampiny. Donc zany ny position tsika isaky ny mandeha mamonjy fivorina any dia position ny olona hoe mangataka re tompoko. Ary ny olona tsy hanome ny volany aminao fotsiny raha tsy misy tambana. Dikan'izay averina eto zay dia tsy mana discours telo na efatra na roa ray ihany. Matsiaro ny tenin'ny pasteur Rakotoary Vony Stefanson ho an'izay natadidy ao misamy fiangonana Luterana Malagasy tamin'izany fotoana zany tany Akaramalaza ao anatin'isy ataona Akaramalaza moa tsika zao dia tadidiko tsara nanao lahateny izy. Izy tia zao avao tonga saina ray aman-dreny moa izy zay le hoe inspiré par l'Esprit Saint ampitenendraha. Tadidiko misy ty teny Rakotoary Vony Stefanson ty hoe sambo efa mirendrika ny COE ka tokony hialana amin'izay. Sambo efa rendrika ny COE ka tokony hialana amin'izay fa miletika io sambo io. Tam'izany efa ela zany za tam'izany mbola ataoko hoe boy kely dans le sens hoe mbola tanora fa marqué azy zany hoe wow misy ray aman-dreny ato amin'ny fiangonana masamy teny an'izany manoloana ny mpitondra zay le izy. Ka eto tsy misy hoe contranisa na poronisa fa objectif any anteniko hoe le fiarahana amin'ny COE asio feverana le rehetra. Todika aminareo amin'ny FJKM, todika aminareo amin'ny FLM, rapport de force, aleo relation bilatérale no atao. Aleo relation bilatérale no atao. Zany hoe fifandraisana fiangonana pirahavavy. Hoe fiangonantsika eto ananina iara-iasa amin'ny fiangonana ry ananina izay mitovy fijery. Fa le fiaraha-miasa multilatéral sarotra satria manana capacité ve isika afaka hiteny hoe tsia manoloana ny pression internationale. Ity resaky ty dia azadino fa question de lobbying. Eto amin'izao tontolo zao tsika tsy manofy, tsika tsy eny amin'ny abakabaka fa tsika eto tany dia hozy ny soratra masina hoe indreo maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo voan'ny amboadia. Eo amboadia io dia samy manao an'izao daholo hoe io misy zanak'ondry. Izay no teniko misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany lavalava ty live spécial kanefany ohatra misy zavatra manery aho hoe tsy maintsy teny tsy noho ny fangatahany le namana maromaro hoe mba mitenena anao za tsy zany midikte ny fanapakevitry ny fiangonana fa olo-dehibe ray aman-dreny ary manana ny maizy azy daholo ianareo olo-kendry ary fantatro fa olona ara-panahy indrindrindra anao Andriamatoa pasteur Ami fantatro ny hafanamponao fantatro ny firetanao ary
ty mba clin d'œil kely anao ray aman-dreny tsy mbola aneo antsika tsy mifankalala atsika fa za mahita hoe manana karisma ianao oe ary anisany napresie anao aho manana karisma ianao ary raha tsy diso aho efa ifarana ny asanao amin'izao mandat zao ho retraite anao eo indrindra vous avez un rôle à jouer président ny olona efa andeha hisotro ronono manana liberté de parole averiko ny olona andeha hisotro ronono manana liberté de parole no zany dia mahatoky anao aho karisy manananao zay ary ny loharano nipoiranao satria fantatro tsara ny ray aman-dreninao pasteur ny andraikitra ny fifoazana tena ny lolo afaka tapony loha ny papanao eo amin'ny atao hoe fifoazana to Madagasikara donc fantatro ny source ny poiranao ray aman-dreny fa vous avez un actif tsara ary tonga eo amin'ny faran'ny mandanao ianao zao afaka mametraka tantara ho an'ny fitsekemo ny fialanao farany et vous allez sortir par la grande porte avec grandeur et noblesse mais surtout avec sagesse anananao zany capacité zany tsy midouter an'izany mihitsy a tondro ambavaka anao mampahery anao satria fantatro fa tsy mora eo andraikitra sy ho toerana misy anao indrindrandrindra am'izao fotoana faraparan'izao dia zay fa dia makahery ny kristianina rehetra amin'ny fitsekemina manoloana zany fa tsy anareo rery fa na sehatry ny falema koa misy zany déclaration atao fa mpamatsy vola dia fantatra ihany fa misy mamatsy vola avy any am'zany oui c'est la guerre c'est l'argent le nerf de la guerre donc voilà zay mba fijeriko amin'ny lafiny théologique pastoral ary institutionnel samita in'Andriamanitra daholo tompoko